Anatin'ny fiahina sy fiahina ara-sosialy sy fanampiana ara-sosialy indray kosa dia isan'ireo manatanteraka an'izay asa sosialy izay ny fikambanana Toanaina France sy Toanaina Gasy. Ny tanjon'izy ireo moa dia ny fampiroboroboana ny sehatra ny fampianarana ary fampitomboana ihany koa ny tapafana fanadinana eto Madagasikara ka noho izay indrindra ary no nitondran'izy ireo fanampiana ho an'ireo sekoly eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny alalan'ny fanolorana solosaina omaly dia ny anjaran'ireo lycée Mpanjakana teto Antananarivo renivohitra no nahazo an'izay solosaina izay miisa 10. Ampiroboroboana ny fampianarana ary ampitomboana ny tapahafana fanadinana eto Madagasikara no antony nitondran'ny fikambanana Toanaina France sy Toanaina Gasy fanampiana ireo sekoly CEG sy lycée eto amin'ny faritra Analamanga. Taorian'ireo sekoly tany Ankazobe, Alatsinain'ny Bakaro, Akatin'Andriana Faradrano, Manjakandriana sy Talatamate ary Andoharanofotsy dia anjaran'ireo lycée eto Andrenivohitra no nandray ny fanampiana omaly. Ny lycée Galeny, ny lycée Jules Ferry ary ny lycée Jean-Joseph Rabiarvelo no nitoloran'ity fikambanan'ity solosaina 10 avy omaly. Fitaovana izay ahafahan'ny mpianatra manohy fahalalana amin'ny alalan'ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia. Ny mpikambana amin'ny association Fafary zay mba tafidinareo raha nangatanay hatramin'izay tamin'ny lycée rehetrarehetra dia mba ho takitalavitrinareo misy ny teny anay hoe 62% ny réussitinareo tamin'ny bac mangataka izay tamin'ny amin'ny lycée sasany mba hiakatra koa nareo 100%. Naneho ny hafaliany amin'ny fanampiana ny Talen'ny lycée JJR. Ny fitaovana tohitony zany ny informatika dia tsy azo ialana intsony mihitsy amin'izay toerana rehetrarehetra. Dia ny mpianatra zany efa ela efa nanomboka tamin'ny 2005 no izahanay hoe hikirakira n'ireo fitaovana ireo. Dia arak'izay moa zany efa betsaka ny antitrantotra amin'ilay izy. Dia ny tena zava-dehibe an'ilay izy ho anay zany dia hoe anavoazana an'ireo ordinateur efa somary antitrantotra ihany izay nampiasainay efa hatramin'ny ela. Mariana fifa nanomboka ny taona 7 sy 4 arivo nanao asa sosialy ny fikambanana Toanaina Gasy sy ny Toanaina France ary anisan'ny fanambin'izy ireo ny anitatra ny asan'izy ireo any amin'ny faritany.